Ny atsasamanilan'ny vahoaka malagasy dia saika tanora avokoa manana andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena izy ireo kanefa dia misedra olana maro no ireo antony ireo indrindra no antony ilay zaikaben'ny tanora hitadiavam-ba olana eo anatrehan'ny olana izay mianjady amin'ny tanora zaikabe mandritra ny 3 andro izy ity tanterahana eny anivon'ny ISTS iny mandromena eny. Araiky amby folo tapitrisany malagasy dia tanora avokoa, 12 malagasy dia latsaky ny 5 taona ary ny 13 malagasy no eo anelanelana ny 10 ka hatramin'ny 14 taona. Noho ny fahatsapana ny abetsaky ny tanora dia ilaina ny fampifanarahana ny politika nasionalin'ny tanora amin'ny politika ankapobeny fanjakana. Io indrindra ny tanjona mandritra ny zaikaben'ny tanora momba ny fahasalamana sy ny fampandrosoana izay tanterahana nanomboka androany ka hatramin'ny alakamisy izao eny amin'ny STS Mandrimena Andoharany Fotsy. Zaikaben'ny tanora izay niarahany ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena nanatanteraka miaraka tamin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny ministeran'ny asa, ny ministeran'ny toe-karena ary ny UNFPA. Tanora mpandray anjara hatrany amin'ny 300 no hita mandritra ity 3 andro ity izay misolo teny ireo faritra 12. Raha ny thème no mahakasika an'ity isan-taovaoko ity zany dia resaka fahasalaman'ny tanora sy fampandrosoana. Resaka ao anatin'izay zany maromaro totalisaina ireo voka lasa loha izay tsy sitrapon'ny ireo vehivavy tanora, eo dia ihany koa ny fahasalamana mahakasika ny amin'ny fianak'ny tsimokarehetra sy gasy ireo aretina avy amin'ny firaisana ara-rovoa, eo ihany koa zany tsy fisian'asa izay hoe tafiditra ao anatin'izay programme politique générale de l'État zay dia ny fanomponana asa ho an'ireo tanora ireo ka misy koa hevitra enina zany no dinihan'ireo sous-comité thématique mandritra ny 3 andro eto ary hisy feikevitra ivoaka amin'izay hoentina manatsara izay politique nationale de la jeunesse zay mifanaraka amin'izay PGE izay iharintsika Madagasikara zay. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana firenena araka ny voafaritra ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana ny tanora, hoy ny Prime Ministre Coly Roger izay nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity zaikaben'ny tanora androany ity. Andrasana amin'izao zaikaben'ny tanora izao ny fanangonana ny etaentan'izy ireo. Satria tena mahavelo fanatenana dia firenena tena sanjaky ny olona eto Madagasikara dia fotoana hatramin'ny dibika fa hoe tena firenena tena tanora Madagasikara ny hoavin'ny firenena zay fa tena manan-danja ireo zavatra ataontsika amin'izao ary amin'izao manisy ireo andro zany azo avy eo dia jerentsika tsara inona tena hoe diagnostika momba ny fiatretan'ireo tanora eo, inona ny zavatra andrasa avy amin'ny fanjakana dia jerentsy resaka zareo ary mba hindarana manomana zany ny voaky. Ny fehi-kevitra voangina amin'ity zaikaben'ny tanora ity no entina hanatsarana ny politika nasionalin'ny tanora sy ampidirina anatin'ny paikady nasionaly momba ny tanora ampiarina amin'ny taona ho avy izay andalam-pamolavolana eo amin'ny ivon'ny gouvernemanta sy ireo mpiara-miombin'antoka ara-teknika sy ara-bola.